Alleluia, miderahany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Andriamanitra rainay io, sotranao izay no ty fotoana ity. Amin'ity sabata izay natolotra ao anay ity, idera sy ankalazanarinao izay, ary anatra ihany koa ny mombanao. Minaranao Jesosy ny angatako ny vavaka. Amen. Faly miarabanao na tratra ity sabata mahafinaritra ity. Mety any an-tokantrano ianao, mety any amin'ny toerana maro samihafa ihany koa no manaraka izao fanompoam-pivavahana izao, dia tononona ao aminao ny fahasoavan'i Jesosy, ary iriko indrindra raha handray fifaliana sy handray fitahiana ianao mandritra ity sabata ity. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha ho iretontsika ny hira laharana fa 720. Saveu caminhira ni fala votande ibe saya mudena marube evitare camidera saya mudena marube evitare camidera. Fiangunano mahasandratureni feo iderani panavutra natiane fitraziza irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana Ziuna Abiribua Fuzio Kamifalia
mira derao fa mendika ilaina navotrana re derao fa mendika ilaina navotrana re aviry olomberio izay mandreny teniso hoe manatona iza anio ny tompo mafidy ny fitiavany vali ny fiderany troira ny fitiavany vali ny fiderany troira. Andeha andray ny baibolitsika isika ka anokatra izany ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko faefatra ny andininy fa 7 fa 7 ary ny 10. Jaona toko faefatra ny andininy fa 7 fa 7 ary 10. Amin'ny anaran'i Jesosy anao makitsika ny teny. Dia nandao ny siny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izahay zaroa lehilahy zaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izao angano Kristy. Dia nivoaka tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Andeha hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro mitera sy mankalaza anao izay amin'izao sabata izao. Tompo malalo arakofy anay ny famindramponao sy ny famelan-keloko avy aminao mba ho hita marina izahay aza jerena intsony ny lasa ratsinay amin'izao sabata izao. Dia faniriana indrindra raha anatrika izao fotoana izao ianao ary indrindra hitahanay ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ray malalo izay rehetra manatrika izao mijery izao fandaharam-potoana ny fanompoam-pivavahana izao dia ianao ane hitany fiainany manokana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ohatrinona ny fanatitra tokony hatolotra ao an'Andriamanitra? Tadidinao ve ny amin'ilay mpitondra tena tamin'ny andron'i Jesosy izay nanolotra kely izay nananany? Ny ao amin'ny marika toko 12 andininy 7:7 Jesosy dia milaza hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no nanolotra betsaka mihoatra izay rehetra nanolotra tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Marina tokoa izay voalazan'i Jesosy zay. Nandray fanapahan-kevitra anankiroa lehibe io mpitondra tena io. Ny voalohany dia ny fanatitra izay natolony dia nitaky fanoloran-tena goavana.
Ary ny faharoa dia ny amin'ny fanapahan-kevitra, ny amin'ny haben'ny fanatitra izay natolony. Ahoana moa ny ahafantarantsika tokony ohatrinona ny fanatitra izay ho atolontsika ho an'Andriamanitra? Raha ny habetsaka ny vola ny jerena dia mbola misy ireo izay nanolotra ny fanatitra mbola betsaka lavitra noho ny vola izay narotsaka io mpitondran-tena io. Fa raha ny amin'ny isan-jatony kosa ny jerena dia nanome 100 isan-jato ho an'Andriamanitra io mpitondran-tena io. Ary ny amin'ny ampahafolony, raha ny ampahafolony jerena dia efa nametraka Andriamanitra ny amin'ny isan-jatony izay tokony hatolotra. Ny atao hoe ampahafolony dia 10 isan-jato ny amin'ny vola izay miditra. Fa ny fanatitra kosa dia nanome fahafahana ho an'ny mpivavaka Andriamanitra hanome izay afaka omeno an'Andriamanitra. Araka ny voalaza ao amin'ny Deutéronomia 4:17 izay manao hoe aoka samy hanolotra izay araka samy zakany avy, araka ny fitahina izay nomen'Andriamanitra azy. Raha fintinina dia toy izao. Ny amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony dia efa nametraka ny isan-jatony, efa misy isan-jatony no mipetraka amin'izany. Ny ampahafolony dia Andriamanitra no mametraka ny isan-jatony, fa ny fanatitra kosa dia ny mpivavaka tsirairay no manome araka izay fahafahany. Ankehitriny, tiako ny hanasanao hivavaka sy hifidy ny haben'ny fanatitra izay ho atolotra an'Andriamanitra araka izay natolony ilay mpitondran-tena izay nihainontsika teo. Ary Andriamanitra manome fahafahana araka izay afaka omenao azy. Hivavaka aritsika. Andriamanitra Ray Masina indrindran-danitro, ankehitriny nampianatra anay indray ianao ny amin'ny fanatitra tokony hatolotray ho anao tamin'ny alalan'ilay mpitondran-tena izay nahafo izay nananany ho anao. Andriamanitro, ampio izahay mba hahafo araka ilay araka izay nataon'ilay mpitondran-tena, mba hafoy ny fanatitra ho anao, ary izany fanatitra izany mba havita be amin'ny asanao. Eny Andriamanitro, tanteraka aminay tokoa ilay teny fikasana ao amin'ny teninao izay manao hoe izaho toetra amin'izany aho ary hivoako ho azy ny varavaran'ny lanitra. Koa tanteraka amintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
lamba ny ankizy rehetra na tratra izao fotoana masina izao. Ny toriteny-tsika androandra ankizy dia nampitondraina ny lohateny hoe tsy maintsy misasa madio. Inona hoe izy teo? Tsy maintsy misasa madio. Misy ramatoa mpanan-karena iray rankizy tena mpanan-karena be izy io eo amin'ny tanàna misy azy. Tia manampy ny olona izy dia tena tian'ny olona rehetra ihany koa izy. Amin'ny olona mifanerasera azy rehetra eny dia tena mamioditra izy zany. Rehefa mivoaka trano rankizy ramatoa anahy dia miantso azy daholo ny ankizy hoe bonjour madame Anna, bonjour madame Anna. Dia mamaly izy sady manofahofa tanana hoe bonjour daholo rankizy sady mitsikitsiky ery izy. Andray andro rankizy fotoanan'ny rivo-doza tamin'izay. Rehefa fotoana rivo-doza moa dia misy rivotra be dia avy be koa ny orana. I ramatoa Rasoa rankizy tamin'izay fotoan'izay mpanasa lamba no asany. Tamin'ny fotoana io ary dia tena tonga tokoa ny rivo-doza, tsy afaka nanasa lamba intsony izy satria naninona hoy nareo avy be ny orana dia tena mifofofofo be mihitsy ny rivotra dia tsy afaka mivoaka izy ny dikan'izany. Dia rehefa tsy afaka mivoaka izy nandritry ny rivo-doza dia tsy nanana sakafo nohaniny zareo satria io ihany no asa mba ahazoany vola hamelomana ireo zanany telo mianadahy. Dia teo rankizy dia lasa saina izy. Inona re no ataoko an'ireto zanako reto e? Niteny rankizy ilay zanany anankiray, neny anona be mihitsy zany. Dia niteny koa ny anankiray, za koa tena anona be mihitsy. Ilay zanany farany nefa rankizy mbola minono. Dia tsisy nono hohaniny intsony satria tsy ampy sakafo zareo dia tsisy intsony nonon'ny ramatoa Rasoa. Teo izy dia nieritreritra teo, inona re no ataoko e? Tena very-hevitra. Raha mba teto mantsy izao ny vadiko izy dia tsy sahirana ohatr'izao zahay, mety ho hafa mihitsy ny fiainanay. Dia teo izy latsa-dranomaso teo nieritreritra ny fiainany mahantra. Tany an-tranony tany nefa rankizy madame Anna dia nieritreritra ihany koa izy ny amin'ireo mpiara-belona amin'ireo. Manao ahoana re izay reny olona ireny e? Za ty ato ampy sakafo tsara mihitsy. Ny tranoko tsy mitete, tena hoe miadana e, tsisy zavatra mahory anahy na dia tsy boaka ary mandritra an'ity cyclone be ity. Teo am-peritretana teo nefa izy dia tadidiny tampoka hoe andro ramatoa Rasoa izay miaraka amin'ireo zanany telo mianadahy. Andeha alaiko zareo ka mampalahelo anahy reny. Entiko aty zareo hipetraka aty satria ato aminany tsisy zavatra mahory mihitsy e. Tena hiadana zareo raha ato aminahy mandritra ny cyclone fotsiny izy no alaiko hipetraka aty, tena mety mihitsy izany ka. Dia lasa izy rankizy nandeha naka ny ramatoa Rasoa tany amin'ny fonenan'izy ireo. Tsy andro mihitsy izay ahatongavan'izy efa mianaka tao an-tokantranony. Rehefa tonga tao an-tokantranony ary dia nasainy nandroso, mandrosoanareo e, mandrosoanareo, tena faly be mihitsy ny mandray anareo. Hoy madame Anna tamin'izay fotoan'izay. Jereny reto ankizy tena mampalahelo mihitsy, mangatsiaka zareo, mandroso aingana midira aingana. Gaga rankizy madame Anna satria tsisy niditra zareo. Naninona ary zareo tsy niditra e? Mandroso e, fa inona ary ty ataonareo ty? Dia avy eo rankizy niteny Rasoa hoe mba meo rano kely aloha zahay sasanay e. Hitanao mantsy jereny maloto be zahay e. Dia izao rankizy hajanoko eo ny tantara fa fanontaniana no apetrako aminareo. Hono inona ny tena nahatonga ny ramatoa Rasoa tsy nety niditra teo? Ie, satria naloto zareo. Naloto izy dia ozy hoe tsy mendrika niditra n'izao trano izao zahay raha tsy madio tsara. Ka izay no antony nangatahany rano tamin'ny madame Anna. Nanaiky ve nefa madame Anna? Tsy nanaiky izy rankizy. Tsy nanaiky izy fa namaika azy dia ny ampiatrano ireto olona mahantra sy sahirana ireto tao anatin'ny tokantranony. Izao nefa rankizy, iza no afaka mampifandray izany amin'ny fifandraisantsika amin'i Jesosy? Iza no mitovy any ramatoa Anna eto? I Jesosy rankizy no mitovy any ramatoa Anna. Ary iza kosa ary no mitovy any ramatoa Rasoa sy ny ireo zanany? Isika mpanota, marina izany rankizy. Isika mpanota no mitovy ny ramatoa Rasoa sy ireo zanany.
Jesosy veraka izy dia mandahy ireo olona malotoloto ireo. Tsy tia vera maloto sika manantona azy. Andiny hojerentsika ny ao amin'ny Lioka 5 ny 12. Lioka 5 andininy 12. Hoy ny tenin'ny soratra masina hoe tsy avy antsony marina aho fa ny mpanonta mba hibebaka. Zaho rakizy tena tiantsika Jesosy. Tena tiantsika izy na dia ao anatin'ny fahalitoana tanteraka azy tsika, na dia malotoloto endrehetra eny azy tsika dia tia mibefonsika tahaka ny tiavany ramatoa anahy, any ramatoa Rasoa sy ny fianakaviany. Tsy niteny mihitsy izy hoe manaova aloha madio izay vao mahazo miditra tatrany ianareo, fa niraisiny soamatsara zareo. Ary mino araka izy fa rehefa tonga tao zareo dia izay vao nodioviny tanteraka tsara mihitsy nomeny fitafiana madio. Izaho anefa rakizy isika raha mbola miankina fahalalantsika manokana, mandeha amin'ny herin'ny tenantsika isika ho endry sy mba hoe adio amin'ny herin'ny tenantsika dia tsy tonga ny an-danitra mihitsy isika, fa mila ny Jesosy isika. Mila manantona an' Jesosy isika raha te ho tonga any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Andeha isika ary hivavaka. Jesosy misaotra anao izay ankizy fa nahazo izany hafatra mahafinaritra tsara izany. Engane izay ankizy mba hanantona anao hatrany amin'ny androm-piainana rehetra. Saotra Jesosy. Amen. Azo antoka ny ho avy koa
tonga amin'ny fotoana andinitsika teny soratra masina isika kanefa meloan'izany dia tiako ny arabanao mba ahita fahombiazana ao aoriany izao fandinitsika ny teny soratra masina izao. Faly miarabanao ny tenako ary fanahy masina ny ho amiko so aminao atakarantsika ny zavatra tiany teny soratra masina ambara amintsika. Melo izay nefa dia andeha isika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitro, misaotra anao izay noho ny fotoana omenao anay, ahafahanay mandinika ny teninao. Aoka hitoetra betsaka ao anatinay ny soratra masina, ny fanahy masina no amenao anay, ka takatray ny teny izay tianao ampita aminay. Mianaranao Jesosy ny angatariko izany vavaka izany. Amen. Misy toerana ray mety tsy dia tsara ty toerana ty kanefa nalaza izany toerana izany. Mety ny zavaboary manodidina azy ve no nampalaza azy? Eny, mety zavatra niseho teo aminy ihany koa. Fa androany dia entoka amin'ity toerana ray ity ianao dia fatsakana anankiray izay namboarin'i Jakoba. I Jakoba moa dia razamben'ny Israeliana, ireo Israely, zanak'Israely, satria nomena anarana Israely izy dia io ny razambeny. Nametraka fatsakana anankiray ity lehilahy ity. Fa tsy dia momba ny Jakoba loatra ny tiako resahana amintsika eto. Fa izao, hijeritsika ao amin'ny Jaona toko faha-efatra, andininy faha-enina ka hatramin'ny faha-telopolo. Eo zany no hojerentsika, hodiniantsika ny zavatra tiany Jaona ho soratana ampitaina amintsika. Etsy an-dany zany dia efa nilaza teo fatsakana. Anaty fatsakana moa dia misy rano ary ny rano fantatsika fa aina izany, aina ny fatsakana, ary ao ny sotroantsika, ao ny diovantsika, ny sakafontsika rehetra dia mila rano avokoa izany rehetra zany, noho izany miady amin'ny fahafatesana. Ilay fahafatesana natolotra satanantsika tany am-boalohany, izay zavatra izay no hojerentsika hoe ahoana ary no tonga antsika azo ilay tena fiainana sy aina ao anatintsika.
ho azontsika avy amin'ny alalan'ny andinitsika ny teny ity. Zavatra efatra no dingana analany Jesosy, ny sakana efatra ihany koa napetraky ny Satana anelanelana antsika sy Jesosy. Misy dingana efatra zany hitantsika eto, ary itsika dia hoarina amin'ilay vehivavy tonga atsakarano ary ny dingana efatra dia ho hitantsika ao anatin'ny ity teny izay nisoratana tao amin'ny Jaona 4 ity. Dia ho jerentsika ny sakana voalohany nataon'i Jesosy mba alany Jesosy izany sakana izany. Satana mametraka ny sakana fa Jesosy kosa manala ireny sakana ireny. Ny voalohany dia hitantsika fa tao amin'ny 5:7, toko 4:7 ilay mivaky toy izao aminaran'i Jesosy: fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroana nefa aho vehivavy Samaritana? Apetraky ny fiarahamonina ny tsy fitoviana matetika, ary sakana izy io tsy ahatongavantsika eo amin'ny Jesosy. Indraindray isika mieritreritra hoe za efa mpanota ty fa ratsy be ty ve? Ary Satana mampirisika atsika fa be ny ratsy vitantsika, dia za ty ve dia mbola ekeny Jesosy? Ahoana ny amaliany Jesosy azy? Andeha vakintsika ny amin'ny 9:10. Jesosy namalaka anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Raha fantatry ty vehivavy ity zany fa aikay ity ny manana an'ilay rano velona, dia tsy nieritreritra an'izay fa saingy tsy fantan'izay fa niafina taminy. Isaoran'Andriamanitra, isaorana Jesosy fa nisorony izay sakana izay. Rehefa nanaisitra izay sakana izay izy dia ny zavatra mahafinaritra fa raha manaraka isika mamaky ity Jaona 4 nanomboka teo amin'ny 9 isika ka hatraty amin'ny 10 io dia izao ny tomboka nijanona ny aino ty vehivavy ity. Zay kosa aloha dia mba tombono an'ity vehivavy ity, ny aino izy. Afaka ny sakana voalohany dia mba nandray anjara izy. Jesosy nanala ny sakana voalohany manelanelana antsika sy Jesosy dia nanaraka toromarika ty vehivavy ity, nijanona izy. Dia inona ny sakana faharoa? Andeha nge jerentsika ny ao amin'ny 9:1. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina ny fatsakanako avy aiza no azonao izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny bibiny no nisotro teto. Matetika isika dia mieritreritra hoe rehefa alany Jesosy ny sakana voalohany dia io ny sakana faharoa tsy maintsy alany Jesosy amintsika. Dia ny fiheveran-tenantsika, ny avinavina ao anatin'ny fontsika ao. Ianao ve dia lehibe no Jakoba? Ohatra ny telaza atsika hoe manana vahaolana hafa mihoatra noho ny vahaolana men'i Jesosy. Soa fa ny tanjon'i Jesosy dia ny ahatonga antsika ho eo aminy, esoriny izay sakana izay. Rehefa niteny Jesosy hoe omeko rano velona ianao, ao amin'ny 10:13 manao hoe Jesosy namalaka nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano boboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Nampanantenain'i Jesosy izy fa ny vahaolana nentinao nge asa miavonavonevitra mihitsy, fa izao ny vahaolana entinao dia androany ianao maka rano dia rahampitsy mbola manahoana? Mbola maka indray. Lany iny rano iny avy ampiasaina hanadiovana vilia, hanasana lamba, hisasana, handrahoana sakafo, hosotroana. Tapitra, mety tapitra izany. Fa rahampitso dia hitady izay indray. Inona ny diovana? Inona ny sakafo hohanina?
tsy maintsy andrahoana amin'ny alalan'ny rano. Jesosy dia niteny hoe raha ny rano omeko a, marina tsisy fanovozana hitanao eto, tsy mety tsy fantatrao fa i Jakoba ny fantatrao nanome an'ity rano ity, fa saingy izao ny rano izay omeko dia tsy aketo intsony ianao haka rano. Metomboka fantatra teto a, fa metomboka liana ilay vehivavy, metomboka afaka izay ny sakana faharoa, satria ozy izy hoe mba omeo izany rano izany a raha e. Ao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia ozy izy hoe hoy raha vehivavy taminy, tompoko omeo izany rano izany aho mba tsy angetaheta na anketo antsaka intsony. Mahafinaritra ny fandehan'ny tantara teto. Resy lahatra ty vehivavy ity, omeo an'ilay rano ary aho. Dia inona nataon'i Jesosy? Io ilay sakana fahatelo. Ary io sakana fahatelo indraindray matetika mafimafy izy io. Hoy Jesosy taminy a, ao amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Hoy Jesosy taminy, andeha ary antsoa i vadinao ka makanesa ty. Andeha antsoa i vadinao. Fantatry Jesosy nefa fa ity vehivavy ity a dia voavatotra ao anatiny antsointsika fitsangatsangana. Izay ny olan'ity vehivavy ity. Ary raha nandinika antsika tany amin'ny andininy tany aloha tany dia hoe nakeo ity vehivavy ity dia amin'ny ora fahaenina no tonga maka rano, izany amin'ilay fotoana tsy misy olona iny mihitsy. Ao amin'ny andininy fahaenina ndinga vakintsika mihitsy ary teo ilay fatsakany Jakoba, ary satria sasatra Jesosy tamina leny dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy antsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroko. Misy vehivavy anankiray iray avy antsaka rano, tokony amin'ny 12 ora atoandro eo izany ora fahaenina izany. Tsy dia misy olona fa any an-trano daholo ny olona mipetrapetraka any a misakafo ny fianakaviana amin'io ny safidin'ity vehivavy ity andehanana any am-patsakana, satria arak'ilay lazainy Jesosy teo tiany mihitsy hamosaka izay olana misy eo amin'izay ty vehivavy ity. Andana antsoa ny vadinao. Ny aotraotra ve ty vehivavy ity? Tsia. Ao amin'ny andininy fafito ambin'ny folo dia hoy raha vehivavy namalaka anao taminy hoe marina ihany izay nolazainao. Tsy manambady aho, hoy Jesosy taminy, marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho. Fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny, marina izany voalazanao izany. Efa nanambady indimy ity vehivavy ity ary tsy vadiny ilay fahaenina ao zany. Enina be zao a no vady a nolazainy fa ho vadiny ity. Fa nitsotra marina izy, tsy nanampina izy ozy tsy nanambady a, satria fantany fa tsy vadiny tokoa ireo anankidimy ireo, ary mbola misy faneniny ao izay tiany Jesosy ho tsapany fa tokony esoriny izany. Fa izay fahatsapahany izay hoe manana izay olana izay izy a, dia sarotra aminy anatina an' Jesosy. Rehefa tonga teo afaka izay sakana fahatelo izay a, ny zavatra mety nitranga raha toka tsy tapa-kevitra ny eo amin'i Jesosy ity vehivavy ity dia laza izy hoe aleo za andeha haka ny vadiko aty any izy dia tsy hita, satria izy efa nisafidy hoe amin'ny mangingina no andehanany maka rano. Fa tonga teto ny zavatra nafinaritra, rehefa afaka ireo saka napetraka Satana manelanelana azy sy Jesosy ireo a, dia netomboka niaino izy, efa mirona ny safidiny, mirona makany amin'ny fiainonany tenin'i Jesosy. Ny sakana fahaefatra farany a dia zao, indraindray a dia ny fiangonana izay heverintsika mba toeram-pandosirana, toerana ahitantsika famonjena no mametraka, no ampiasain'ny Satana indraindray hamoaka ity sakana ity, hametraka ity sakana ity. Rehefa niresaka ry zareo ao amin'ny andininy faharoapolo a dia zao, hoy raha vehivavy 9 ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo eo a, dia milaza toe-javatra momba ny ara-pivavahana. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao.
fantany ny teniny Jesosy hoe nanambady indimy ianao ary manana lehilahy anankiray ao an-tranonao izay tsy vadinao. Tozy izy hoe mpaminany ianao. Ny razantsika mivavaka teto amin'ity tendrohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrohitra ity na any Jerosalema aza ny vavanareo amin'iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny famarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Toy ihany ny resaka. Hoy raha vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Napetraky ny fivavahana izao fombafomba rehetra izao indraindray ireny koa dia mahavalalana ny saintsika zany. Tsy ahitantsika an' Jesosy, tsy maintsy makany a Jerosalema, tsy maintsy makany a tendrombohitra, izao no tsy maintsy atao hoe, ary tsy maintsy izao ianao izay vao afaka hanantona an' Jesosy. Fombafomba avokoa ireny rehetra ireny. Fa hoy Jesosy hoe mila mivavaka amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Namaly ilay vehivavy fantany izay zavatra izay dia hoy izy hoe ho avy hozy izy Kristy, ka rehefa tonga angamy Kristy vao ilamina izany zavatra rehetra izay. Hoy Jesosy taminy, 5:20, izao izay miresaka aminao noho izy. Teo vao nisokatra amin'ny mason'ity vehivavy ity. Raha izana ianao teo amin'ny toerana, nioraka ahoana re, nioraka nahita an' Jesosy tonga teo amin'ny Jesosy any rehefa niala ireo sakana anankiefatra ireo. Ataony Jesosy amintsika izany, ataony aminao izany. Nataony tamin'ity vehivavy ity. Ny aninona moa nasongadiny mpanoratra hoe tamin'ny atoandro tsy misy olona iny dia nanokana fotoana Jesosy niandry vehivavy anankiray izay raha isika olombelona mijery azy dia izy vehivavy tsy tokony angorahana akory. Vehivavy tsy manana maizy azy, kanefa Jesosy dia niandry teo niandry ny hiaviany eo anolorany an'ilay rano velona dia ny famonjena izany. Atolotra Jesosy antsika ny famonjena, tonga eo aminy isika izao, fa saingy izao safidy ny apetrany amintsika. Azon'ilay vehivavy nataony niaino an'izay teny izay izy, dia lasa izy nalainy ny ranony dia lasa izy nody satria ka rano ny antsondiny teo. Ianao koa niaino androany, za koa niaino androany satria niarana maky soratra masina isika, inona ireny safidiko. Fa ny an'ity vehivavy ity dia nafinaritra ny safidiny. Ao amin'ny 5:20. Mety efa henontsika ty teny ity Jaona 4:9-20 ka hatramin'ny 13. Minaran'i Jesosy, tena andaony siny raha vehivavy, ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaha izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izao angano Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Andinga jerentsika fitentsika kely ilay tantara amin'ny 12 atoandro ity vehivavy ity nandalo teo andeha rano. Izany hoe azo laza miafina olona izy. Nanina tsy niaraka tamin'ny vehivavy tao an-tanàna miaraka mandeha maka rano. Miafina izy. Rehefa niaona tamin'i Jesosy izy dia lasa izy nakany an-tanàna. Le olona efenany natsony daholo avy ao ilay Kristy, ao ilay Mesia ndrasantsika, fa nilazainy tamiko daholo ny ratsy rehetra nataoko. Ary andao hijery izany fa efa nandray famonjena nareo koa tiako mba handray famonjena. Androany izy dia teny amintsika ilay vehivavy Samaritana hoe nahazo famonjena izy zako izany androany. Anao tahaka ny ataony hoe ilaozako ny lara-pamena eo amin'ny fiainako, fa anantona an' Jesosy. Andriamanitra ny hanampy safiditsika, hanampy antsika izy ka hisafidy isika, hisafidy ny famonjena atolotra Jesosy antsika. Miezaka izy manala ireo sakana efatra ireo, apetraka ny fiarahamonina,
ny tenantsika mihitsy miavonavona mametraka izay sakana izay. Ny fahatelo apetraky ny ino izy teo ananaraka tsara sika. Ny fahatelo dia apetraky ny fiangonana izany, mety fiangonana no ampiasaina amin'izany ary rehefa avy eo dia Jesosy no miteny amintsika fa ninona toetrantsika, ninona zavatra ratsy vitantsika vonona izy handray antsika ary safidy sisany antsika na anda na handray rehefa vita ny adidiny. Inoko fa handray famonjena isika, atolony maimam-poana izany, izay ilay rano velona atolony antsika ka aoka mba ataontsika lara-pamena ny andraisantsika an' Jesosy. Tiako raha mivavaka kely isika, hivavaka ho anao sy ho anahy, ho an'ny tenako ny izao amin'izao izao. Jesosy eo, tonga eo aminao izahay. Tiako raha mba handray safidy tahaka ny ilay vehivavy ny tenako izay mivavaka izao ary ho an'ireo izay miaina ihany koa. Andao ny siny izahay ary omeo anay ny rano velona izay miboboka ao anatinay ka handray ilay fiaina mandrakizay atolotra ao. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatako vavaka. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny natsany izay fotoana izay ka ho famaranantsika izao fotoam-pivavahana izao dia horetontsika ny hira laharana faha 750. Eo an-tongotrao Jesosy no ianjorahako mpanomponao. Tongotrao Jesosy miantorahako mpanomponao, feno misy vonjy tena azo antoka, o fifaliana nomena tsy ho tapitra mandrakiza, fiadanana no tsapakora eo anilanao Jesosy. Fa nahoana no sahiko ny mihira toy izao, satria nomena ho an'ny lamba mpamarinanao, ny sambatra itoeranao Jesosy malalako, raisoraisole ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo. Jesosy atolotro ho anao zao tena koiza, na tsy mendrika zare atokany ho anao, fa vononao anarady na humora na usarotra, ianao no yanteherako ka simba manantautra. Fa naona no sahiko ny mihira toy izao, satria nomena ho an'ny lamba mpamarinanao, ny sambatra hitoeranao Jesosy malalako, raisoraisore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo. Fa nahoana no
saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatrao hitoeranao Jeso malalako raisorasore misaotra tolotro fa tena vokatry ny fo andeha hiara ivavaka isika ho famaranantsika izao vanim-pompivavana izao. Tompo malala tsara indrindra ny an-danitro misaotra anao izay satria nanana tombontsoa manokana androany afaka nianatra teo an-tongotrao ny aino ny feonao ray malalo terizo anatinay ny tsara rehetra izay noratovinay ka mba hamoy eo amin'ny fiainanay ane izany hitondra voa amin'ny fibebahana ary indrindra hitondra ny hafa ihany koa ho eo an-tongotrao ray malalo amin'ity sabata ity dia irina indrindra raha ombanay hatrany ianao indrindra isaraketo izahay ny fahasoavanao aminay tsirairay avy tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy sy ny vavaka izany amen.